La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manulchawanao ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Morosana fanamboarana ny lalana ramena Diego amin'izao fotoana izao ary misy ny ampanindalana efa vita manontolo araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra any an-toerana. Nanapa-kevitra ny Commission des stupéfiants des Nations Unies fa azo itsaboana ary nesorina tao anatin'ny zava-mahadomelina mampidi-doza ny cannabis. Afaka mampiasa cannabis sy menaka azo avy aminy araka izany ireo laboratoire mamokatra fanafody. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nahitana karazana coronavirus vaovao any Royaume-Uni ankehitriny miororo ny any Europe ary nanajanona ny fifandraisany anapakapaka amin'ny Angleterre avy hatrany Pays-Bas, Belgique ary Italie. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasano ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao namafisy ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa omaly nandritra ny filan-kevitry ny gouvernementa va maro ny tokony hodiniana mahakasika ny lalàna. Anisan'izany lalàna mifehy jeu de hasard izay tena miparitaka be amin'izao fotoana izao ny alarana efson. Nototosaina omaly sabotsy tany amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny filan-kevitry ny gouvernementa. Nandritra izany no nanamafisany ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa Antsahy Christian fa mbola maro ny zavatra tokony hodiniana mahakasika ny lalàna. Anisan'izany ny lalàna mifehy ny jeu de hasard izay tena miparitaka amin'izao fotoana izao na eny anatin'ny tambazotra serasera azy. Eo ihany koa ny fanovàn-dravitra izay natao teo anivon'ny tafika malagasy. Na dia mamaraparana ny taona zany atsika dia tsy maintsy mijery foana inona daholo no fanavaozana maro isan-karazany réforme be dia be izay tsy maintsy ataontsika eto amin'ny nivon'ny tany sy fanjakana. Anisany manitsy ny rafitra eo anivon'ny foloan-datsika amin'izao fotoana izao na nivon'ny tafika malagasy. Efa nanomboka antsika tamin'ny fametrahana ny état-major anankitelo manampy ny état-major des armées. Efa nametraka antsika ihany koa voatsela teo ny mahakasika ny zone de défense et de sécurité na ZDS sy ny fametrahana ny roa rafitra isam-paritra nanao hoe ny délégation militaire régionale. Manomboka antsika mametraka ny bataillon vaovao maromaro zany. Tsy maintsy mila fandinina zany rehetratra zany ao anatin'ny fanitsina ny rafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Miavaka ny akademia miaramila Antsirabe no izy namoaka manam-boninahitra malagasy sy vahiny maro. Nosafidiana manokana io toerana io no izy toerana fanovom-pahalalana ka ahafahana mandinika tsara ny fiainam-pirenena. Miroso ny fanamboarana ny lalana ramena Diego amin'izao fotoana izao ary misy ny ampanindalana efa vita manontolo araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra any an-toerana Gaëtan Andriatsila. Aty en fin de projet zany manomboka mankany ville la fin de projet zany ramena azonao ataon'izay manomboka sady tena ratsy dia ataon'izay nanomboka dia mandeha mankany miakatrany ville eo amin'ny 2 kilomètre eo zany efa vita aloha finition tanteraka zay zany efa tena vita tsikitiana tsony izy io posy ataonay farany io zany ny farany. Araka izany miroso ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny ramena sy Diego iarana amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ny orinasa nahazo ny tsena. Mitohy ny fanamboarana sy ny fametrahana tara araka ny fenitra takina amin'ny fanamboarana lalana mafy sy mateza. Izy zany compacté à 5 cm. Izy compacté le enrobé io. Azonao. Efa misy couche be dia be ao ambanin'io. Efa amin'ny terrassement ao ny corps de chaussée moa zareo technicien. Corps de chaussée ao efa misy 0,31,5 couche de base ao zay izy vao mipetraka. Mbola misy couche anankiray izy ambony couche de base io mahita hitatsika io zao. Azonao. Cloutage ny anaran'io. Cloutage io.
io a mandray ny liaison le couche de base ty couche bebe ty zany hoe béton bituminé moa zany fiteneny ty enrobé ny anarany lo techniquement fa béton bituminé izy rehefa apetaka anao amin'ny tany. Ny 7 martsa 2024 ny daty fanombohan'ny asa ary ny 4 martsa 2024 ny fahavitany araky ny voarakitra ao anatin'ny fotoana faharitan'ny asa izany hoe 12 volana ho vita alohan'ny fotoana nefa ny fanamboarana raha ny hita amin'izao fotoana ary nanamafy izany ny tompona andraikitra na eo azany tsy maintsy andaniana fotoana ahafana mamita ny tsakany sy andavany ny asa. Misy le taon'ny technicien hoe ancien chaussée le lalana taloha de misy le tena mpitena miaraka amin'ny ndrako de mbola tsy mitovy ny largeur no le ancien chaussée taloha foya no le voatao. Ohatra ka tsy avy ny orana de mety vita alohan'izay asa raha ohatra an'izao ny aliro fa rehefa avy indray moa ny orana kabarin-janahary nozy ny atsika amin'ny tanàna. Tombontsoa maro no azony faritra amin'ny fahavitany'ity lalana mampitoy Andramena sy Diego ity raha tsy ilaza afa-tsy ny sehatry ny fizahantany moraka kokoa ny fivezivezena sy ny famoahana ny vokatra ary afaka mampitombo ny asa fiarina anatarana ny fiainana ny mponina. Ny fanamboarana ny lalana Ramena Diego izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanantsarana ny lalana ao amin'ny faritra Diana izay vatsiny ny fanjakana malagasy vola amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy. Nanapa-kevitra ny commission des stupéfiants des Nations Unies fa azo itsaboana ary nisorona tamin'ireo zava-mahadomelina mampidi-doza ny cannabis. Afaka mampiasa cannabis sy menaka azo avy amin'ny arak'izany ireo laboratoire mamokatra fanafody ka atao Andriatsilavo. Rano sokajiana ho isan'ny zava-mahadomelina misy fiantraikany ratsy ary tsy ahitana tombotsoa ara-pahasalamana ny cannabis araka ny anexa faefatra amin'ny fanarahana tokana momba ny zava-mahadomelina ny taona 2019 niovy zany amin'izao fotoana azo itsaboana ary nisorona tamin'ireo zava-mahadomelina mampidi-doza ny cannabis. Nandritra ny fivoriana fa 17 ny CND na ny Commission des stupéfiants des Nations Unies ny 2 ny volana Desambra lasa teo natao ny latsabato ka 17 nanaiky ny 15 nanda ary ny ray tamin'ireo mpikambana tsy naneo hevitra no nandraisana ny fanapahan-kevitra tamin'ny fomba ofisialy. Nanomboka ny taona 2024 no efa natomboka ny fanadiadiana ka nahatonga ity fiovana goavana ity. Nangataka ny OMS tamin'izany fotoana fa tokony ho jerena ny toerana misy ny cannabis taoriny ny fanadiadiana maro natao taminy taoriny ny filazan'ireo santifika fa manana fahafahana mitsabo ny cannabis. Taoriny no latsabato natao ny 2 Desambra io arak'izany afaka mampiasa cannabis sy ny menaka azo avy amin'ireo laboratoire ahafana mamokatra fanafody tahaka ny efa nitranga tamin'ny morphine sy ny opium. Tsy hisy intsony vokatra izay ny fanakanana ataon'ny ONU raha ampiasa cannabis ho famokarana fanafody sy itsaboana. Vokatra ny fanomezam-baovao avy amin'ny olon-tsotra olona 4 mpisera rongony no voasambotra ny zandary tao Mahadera distrika any Ambanja niaraka tamin'ny rongony mihoatra ny 9 taona sy menaka rongony 2.20 litatra ka atao Andriatsilavo. Jiolahy mpisera rongony misy 4 ny voasambotry ny zandary mpampandritany tao Mahadera commune na Martolana distrika Ambanja faritra Diana ny tolakandro ny 17 Desambra 2024. Angom-baovao avy amin'olona tsara sitrapo nafatarana fa misy rongony maro mitoby anaty trano 2 ao Mahadera. Rehefa natao ny fidinana ifotony tratehaka ireo rongony 70 gony lehibe izay mitotaly 5 taona sy 20 kilao sy menaka rongony 2.20 litatra. Rehefa natao ny famotorana olona iray antsoina hoe Manuel na ny lehibe ny mpamongady rongony ao an-toerana izay voasambotra niaraka tamin'ireo olona 3 hafa tompony rongony sasany. Rehefa no alalinina ny famotorana namboraka ireto farany fa mbola manana rongony 290 kilao raha ny filazan'izy ireo rongony 9 gony no manome menaka 1 litatra izay amidy 7 ariary. Ny fidorohana rongony no isan'ny mampirongatra ny asan-jolahy na andrenivohitra na amin'ny tontolo ambanivohitra. Mahatsiaro sasa tsy afaka misaina tsara intsony ny olombelona rehefa tomeliny rongony ka mahavita manao asa ratsy mahafaty olona hoy ny kolonely komandin'ny vondrotom-pileovan'ny zandarmarie-pirenena nao Diana. Atreto tsy ivona mahavoasazy an-trano maizina anatin'ny fotoana maharitra ny mamboly, mitondra, mivarotra, mividy, midoroka zava-mahadomelona toy ny rongony. Tsy hisy intsony ny indrafo ho an'izay sarona manao izany hoy ny mpitany filaminana.
Velon-taraina manoloana ireo teratany vahiny manao fitrandrana sy miompy algue ao Voemara ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao izay efa nanaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra mahefa vao ho tafady ihany koa ny toerana raha ny fanazavana azo Henri Florian. Araky ny efa notanterana taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Gold VFM, tsy miravona matraka androany ny olana misy ao amin'ny tampon-tanàna ny Voemara ao manoloana ny fiompiana sy ny fitrandrana algue ataon'ireo teratany vahiny ao an-toerana. Velon-taraina manoloana ny fitrandrana algue io ireo mponina any an-toerana, indrindra fa ireo mpanjono an-ranomasina. Raha ny fanazavana, tsy mbola niravona ny olana nefa nisy aza ny fitarainana maro samihafa. Tsaivo kely no mampafantatra ho atsika fa nandritra ny fiaonana izay nataonay tamin'ny membran'ny gouvernement tamin'ny volana May lasa teo dia efa nametraka fanontaniana momba n'io sahady ny tegnanay amin'ny masolom-bavam-bahoaka zay satria maheno ny taraigny avy amin'ny vahoaka fa nanambara ny ministera zay tompon'andraikitra tamin'ny fotoana zay dia tsy mahafantatra izay fisiany izay fipetrahany sinoa ery zay koa nametraka izy dia hoe hojerenay akaiky fa andefa solon'ny tegnanay any amin'ny faritra zay ijery any zavatra izany ka dia hovalinay amin'ny taratasy eo zany ny momba an'io. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika izany raha ny fanazavana. Ankoatra ny tsindry mahazo ireo mpanjono sy ireo mpampiasa ranomasina ao Voemara ao, hiara-ny fanembazivana ireo fady ihany koa any an-toerana raha ny nambara ny solavim-bahoaka hatrany. Ny Voemara dia faritra zay ipetrahany Anjoaty. Raha ny Anjoaty zay dia manana ny maizy azy amin'ny fitandroana ny fomba nentim-paharazana amin'ny alalan'ny fifadianana ireny fady zay nataon'ny razambeta aloha teo. Koa tsy fantatra zany eto fa raha ohatra miresaka ireo teratany vahiny ireny dia matetika saika manimbazimba fady zany ny fahitana zareo. Tsy fantatra ny zavatra zay mety very amin'ny reny ranomasina reny na ny loto isan-karazany dia hoan'le ireo laoko reny dia azo lazaina fa mety manota fady tanteraka ny vahoaka amin'ny distriktin'ny Voemara araka ny fahitanjareo izy noho ny fipetrahana ireny sinoa mety mihinana karazan-javatra maro eo amin'ny fipetrahana reny. Efa nisy ny fampiresana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony ny amin'ny tokony andraisana fanapahan-kevitra manoloana izao tranga izao fa tsy tanteraka hatreto. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Nilaza ireo vahoaka any an-toerana fa iroso mafimafy kokoa amin'ny fihetsiketsehana raha tsy vaovay ity olana ity. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika ao aorianan'izay atatsika mahakasika ny tetika miary eo ihany koa momba ny asa fanamboarana tohana brochette any Tomasina Andreva avy eo ary. Para meter el centro, el despegue de Moncayola, le cae el balón a... Les meilleurs divertissements méritent le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Betelma à seulement 249 000 RTTC par mois. Et en cette fin d'année, abonnez-vous à la fibre Betelma et achetez votre Smart TV Miros 40 pouces pour 249 000 RR supplémentaires. Rendez-vous vite en Telma Shop. Manoloana ny fisoka ny sehatry ny fizahantany indray Madagasikara dia mametraka fepetra ara-pahasalamana entitra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena avy amin'ny OMS ho fiarovana mahomby manoloana ny COVID-19 mba ho antoky ny fivahinianana mahafinaritra sy ampitoniana dia ny entanina ampisehatra matianina amin'ny fizahantany ametraka fepetra entitra. Ny fampianaran'ireo fiatsika sy fepetra fisorohana mandritra ny fivahinianana dia hitanao amin'ny site madagascar-tourisme.com/protocole d'hygiène. Tonga avy mitsidika ireo zavaboary sy ireo arena ara-kolontsaina misy eto Madagasikara. Ndao iara-entana nohana ny fizahantany mitsinjo ny fahasalamana. Tsy dio ihany koa ny bonplantourisme-madagascar.com ahitan'ireo tolotra fialan-tsasatra misy fihenam-bidy marobe.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Efa tonga eto amin'ny fivarotana ankehitriny ny entana vaovao marka LG. Entana tena original, fahita lavitra ny OLED révolutionnaire, micro-ondes miaraka amin'ny technologie smart Inventor, réfrigérateur d'or indoor Instaview. Fianambidy sy fanomezana maro no zaraina ho an'izay manjifa rehetra ary maimam-poana ihany koa fanaterana. Manjifa ny marka LG, miaraka amin'ny LG, fiainana amin'ireo kokoa. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nandray anjara tamin'ny famelabearan-kevitra izay hitanterahana nandritry ny fivoriam-beny ireo orinasa ovakina karatra ny tetikasa miary. Tanjon'ny tetikasa ny fahafahan'ireo manana fahasembanana mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Kolo TV Antsirabe. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika famelabearan-kevitra izay nikarakarany fiovana amin'ny fivondronan'ireo orinasa eto vakina karatra ny tetikasa miary. Ny asabotsy fa 7 volana Desambra 2024 lasa teo teto Antsirabe renivohitra. Vakina karatra anisan'ireo misitraka ny tetikasa miary ary tanjon'izao tetikasa izao ny fampiofanana arak'asa sy ny fanamorana ny fidiran'ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa eny anivon'ny orinasa sy ny seha-piariana mba tsy ho vesatra intsony eo anivon'ny fiarahamonina. Ny antom-pisian'ny tetikasa miary zany dia ny fanofanana arak'asa ny olona manana fahasembanana mba ahafahany misitraka asa rehefa vita ny fanofanana. Zay zany ny tena antom-pisian'ny tetikasa miary mba tsy ho voailidikilika itsony ireo olona manana fahasembanana ireo eo amin'ny fiarahamonina fa mba handray anjara kosa mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena ary mba tsy ho efa mavesatra ihany koa amin'ny fiarahamonina. Marobe ireo seha-piofanana izay afaka ataon'ireo olona manana fahasembanana iarahana amin'ny tetikasa miary. Anisan'izany ny fiompiana koa gasy manara-penitra, ny fiompiana kisoa, ny fanaovana taovolo sy ny mofomamy ary ny fikirakirana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Nandritra izay efa taona nijoroan'ny tetikasa miary izay dia efa nisy tamin'ireo nahazo fiofanana no efa tafiditra tanteraka eo amin'ny sehatry ny asa. Misy ihany koa ireo ny safidy ny hanao asa tena. Ny akamaroan'izy ireo moa zany araka ny antotanisa izay nomeko tamin'ny famelabelarana teo dia teo amin'ny 220 faingo 750 isanjato tamin'izay voafana nandritra an'izay efa taona zay nanomboka 17 sy 20 ka hatramin'ny 20 sy 20 no tafiditra teo amin'ny orinasa. Ny ambony izany dia nanao asa tena teo amin'ny 230 olona teo no nanao asa tena izay no vatsian'ny tetikasa miary tosika izay anombohany ny asa na le asa tena izay ho ataony. Araka izany dia tsy hijanona eto amin'ny faritry vakina karatra sy Analamanga ihany ny tetikasa miary fa hitatra any amin'ny faritra Atsinanana Nosy indray amin'ny taona ho avy izao ary ny CBM hatrany no mpamatsy vola ny tetikasa. Ia, efa taona tokoa zay ny tetikasa miary fa amin'ny taona 2020 sy 2020 dia efa misy tetikasa vaovao izay vatsian'ny CBM ihany koa izay toyiny ny tetikasa ary hitatra any amin'ny faritra Atsinanana, zany hoe amin'io manomboka amin'io taona ho avy io zany dia eto vakina karatra Analamanga sy Atsinanana indray no faritra iasan'ny tetikasa miary. Izay hiovana mety hoe hiovanarana kely fa le tetikasa zany mitovy amin'izao tetikasa atao zao.
Janona any faritra isika mamelona fianakaviana maro ny asa fanamboarana toana brochette any Tomasinany 5 aina ho lany tamingana ny Volobe izay akora fototra noho ny fisian'ny doron-tanety sy ny fandripahana alansesesy tato ato fanadina. Ao amin'ny fokotany 21 mbola madinika no mipetraka i Christian izay ray mpianakaviana fantatriny maro amin'ny anarana hoe Dadanaivo. Tamin'ny taona 2014 izy mivady no nanomboka nanao ny asa fanamboarana taona brochette rehefa leo ny asa taman'olona nandritra ny taona maro vokatry ny fahasahiranana. Nitsiry ny hevitra izy mivady ka nanapa-kevitra ny anangana orinasa kely tao an-tranony izy ireo. Volobe na bambo alaina avy any amin'ny manamborona ny renirano ny Pangalana no kiraikiraina ho lasa taona brochette ity. Zany tena tsy nahita fianarana ka zanak'olona ambanivolo zanak'olona mahantitra dia rehefa nandeha taty za 2015 dia miasa taman'olona rehefa miasa taman'olona dia reraka le miasa taman'olona le valak'asa sarako tsy mitovy an'le eritreretiko dia manam-potoana za mijanona nandritry ny embolana tsy niasa mihitsy dia tena hoe mandeha fotsiny. Rehefa teo no tany ambanivohitra amin'izay za dia nahita an'le zandrana vehivavy nanao an'izy ity any Antananarivo. Dia tsy teo ny hevitra iroa dia nitondra sany teo avany zay hoe any sy bambo fa leo amorona an'io any tamin'ny 2000 septembre 2011 dia nanandrana dia raikitra dia zao 2020 zao mbola ao anatiny. Tsy ara-pahasalamana loatra ny fampiasana taona brochette vita amin'ny alalan'ny vy noho izy io mora arefesana raha any amorotsiraka any raha ny nambarany Dadanaivo. Lafo vidy kokoa nefa io taona brochette vita avy any ivelany io raha oharina amin'ny vita eto an-toerana. Betsaka araka izany ireo faritra manerana ny Madagasikara no manafatra taona brochette avy amin'izy ireo raha tsy ilaza fa tsy afa-tsy ny any Fianaratsoa, Antsirabe, ny eto Antananarivo ao amin'ny 17 hektara sy any Ambohipo, ny any amin'ny faritra Nalanjirofo sy ny faritra maro samihafa. Mangany fotsiny ireo trano fisakafoanana lehibe misy eto amintsika ka tsy maharaka ny tolotra indraindray raha ny fanazavana. 3 taona na 3 taona sy tapany dia ny tena indray tsy maharaka satria raha ohatra zao zany ka manana hitana feno dia afaka mandefa makany Antananarivo afaka mandefa ray gony makany Antananarivo isan'andro raha mahavita amidy 2,7 alina ny ray gony efa voatapatapaka fa tsy vita zany fa izy hoe vita morceau fotsiny. Dia ny toerana angalana anazy any amin'ny commune Ambodilaza tapany atsimo sy commune Fanandrana tapany atsimo tapany andrefana zany dia commune ray mifanila amina Fanandrana sy mifanila amin'ny commune Ambodilaza nao amin'ny tapany andrefanao zany any nangalana an'izy io. Dia ny olona mitondra anazy tokantrano enina zany miaraka mamoaka an'izy io avy any atao zatra mandeha makaty eo amin'ny tapabolana eo zany zay vita tonga aty dia matondra eo amin'ny 80 tizina volo na 90 arakaraka le toerana angalamoahana zareo anazy fa izy amin'izao zany efa lavitra tena lavitra famoahana satria efa taloha izy raha vidinao arivo ariary ny iray tao amin'ilay atao hoe Asaranasy sy Asandrangato ary Alomboka. Amin'izao eo fa tsisy satria efa lany tagnatin'ny 7 taona zay misy tena nanana volo alam-bolo tao fa efa lany dia zao efa mifindra toerana lavitra. Amin'izao ankatoko ny fety tahaka izao no tena mandeha tsara ny tsena raha ny fanazavana ary mila tsy haharaka mihitsy aza ny filan'ireo mpanjifa. Miisa 120 ry Dadanaivo mianakavy no miaraka miasa ao an-tranon'izy ireo amin'ny fanamboarana taona brochette vita amin'ny bambo ity. Tato ato izay miazakazaka ny fahasimbany ala indrindra fa ireo Volobe ankoatra ny doron-tanety eo ihany koa ny fanimban'ny olona ireo Volobe tanora ka ahina isy fiantraikany amin'ny asa tanana amin'ny alalan'ny fikarakarana Volobe izany raha ny fanazavana. Mikasa ny ampivelatra bebe kokoa ny orinasa ny tenany amin'ny alalan'ny fividanana milina mandeha amin'ny herinaratra fa saingy manana ahiahy izy ireo ny amin'ny mety aharingany ny Volobe ao anatin'ny 10 taona manaraka ka mety hiteraka fahatsiantoka ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Sahirana kosa ny ankamaroan'ny mponina amin'izao ankatoko ny fetin'ny farantaona izao ho ny fiarahamonim-pirenena iray tokony hojerena ary atao mazava ny politika ampitantanana ahafahana manatsara ny sosialim-bahoaka hoy izy ireo Kaitan Andriatsilavo.
Amin'izao ankatoky ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona izao, maro ireo fikambanana olon-tsotra tsara sitrapo, fiangonana sy fiarahamonim-pirenena mitodika amin'ireo olona sahirana. Ilaina ary zava-dehibe izany raha ny fanazavana, indrindra amin'izao fahasahiranana iainan'ny mponina vokatry ny valanaretina koronavirus izao. Nisedra olana ny firenena tao anatin'ny valanaretina Covid-19 dia somary sahirana, marina hoe sahirana ary zay mahatonga an'ireo mirangorango be dia be ny ankizy satria ao anatin'ny fotoana ny ankizy antsika izao satria 25 décembre ty fa ho avy ka mila mba hoe ampiravoravony zareo ny tenanay ka zay nahatonga ny hoe safidy ny ankizy koa mba ho zarana n'ilay vatomamy sy izay cadeau kely nomany ny fikambanana amin'ireo tsirairay avy. Na eo aza izany tokony ho jerena ny fomba ahafahana manatsara ny sosialin'ny mponina eto Madagasikara ho hiatrany ireto fiarahamonim-pirenena ireto. Satria misy ny politika ny fanjakana izay hoe izany ny afa-mandrindra ny politika izay ahafahana mandamina izay zavatra izay fa amin'ny fikambanana anay fikambanana société civile dia ny manao sosialim-bahoaka ary mitaiza an'ireto ankizy satria efa misy moa ny zavatra nataony fikambanana hoe misy ankizy amin'ireto ankizy ireo tsy mianatra fa ny fikambanana dia ny recruter bénévolat izy hiampianatra an'ireo zaza izay tsy manana fahefana miditra any ampianarana ireo. Olona manano tena sy zokiolona misy 70 miampy ankizy 200 eto Andavamamba Milany be no misitraka fanampiana avy amin'ireto fiarahamonim-pirenena ireto. Maresaka iraisam-pirenena nahitana karazana coronavirus vaovao any Royaume-Uni amin'izao fotoana izao. Miororony any Europe ary nanajanona ny fifandraisany anabakabaka amin'ny Angleterre avy hatrany, i Pays-Bas, Belgique ary Italie. Fanandina. Miororony any Europe ankehitriny fa nahitana karazana coronavirus vaovao any Angleterre. Sosy vaovao io itio ary tsy mbola misy mafy azy amin'izao fotoana izao. Namafisin'ireo tompon'andraikitra Britanika izany tamin'ny alalan'ny ministry ny fahasalamana any an-toerana. Androany firenena Europeana maro no nanao fanambarana fa hanajanona tsy misy atakandro ny fifaneraserana anabakabaka amin'ny Royaume-Uni. Isan'ny izany Pays-Bas, Belgique ary Italie. Fanapa-kevitra izay ankazoavin'ny OMS zato isanjato. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.